Dia miaraba atsika tompokolahy tompovavy zay mpanaraka nyty site ny groupe JCR ity. Natao moa ty fandaharana ity zany isaky ny sabotsy mba fanomezana information bebe kokoa ho an'ny mpanjifa ny sy mpanaraka ny groupe JCR Vaniala. Androany sabotsy roapolo ny volana Jona dia mbola iverina iresaka kely amin'ny zao andro mangatsiaka zao zay andro atongavan'ny aretina isan-karazany, indrindrindrindra ny sery, tazo, kohaka, sy avizanana isan-karazany ka mba tsara ihany zany ireo olona zay manaraka an'ity fandaharana ity mba anana torolalana entiny misahana zany andro mangatsiaka zany. Mbola iverina kely amin'ny le bômy fosa satria io no hitanay sy hitan'ny be sy maro fa tena anisan'ny fiarovana amin'izao atsika izao, ary betsaka moa no ny olona mbola tsy de mahay mampiasa tsara le bôme fosa zay averiko indray-pandeha fa zavatra hita amin'ny zava-maniry eto Madagasikara izy io, ary misy karazany zava-maniry eo amin'ny 7 mahery vaika. Ny bôme fosa dia ampiasaina mba hisorohana sy iarovana amin'ny valinaretina isan-karazany, indrindrindrindra amin'ity mbola fisian'ity coronavirus ity zay everina fa tsy tokony ampidina mihitsy sika ny fiarovan-tena satria mbola eo de eo izy ary ampininy atsika zany, ka tsara mamerina foana hoe manao fiarovana mampiakatra ny fiarovan'ny vatana zany mba edina am'izany valinaretana zany. Le fampiasana an'le bôme fosa zany dia misy karazany maro, ary anisan'izany voalohany indrindra dia atao izy amin'ny tanana toa ohatran'izao de asina tsara le tanana de kosehana tsara ohatr'izao iarovana an'le tanana iny. Fa misy koa fampiasana azy zay tsara de tsara ary mety na lehibe na ny ankizy dia atao amin'ny poignée roa avia sy ny havanana de kosehana ohatr'izao de fohana matetitetika, na ny ankizy azy afaka manao an'izay zavatra zay. Ny fampiasana azy fahatelo de atao amin'ny vavan'orona ohatran'izao, de fohana matetitetika sy mafimafy. Fampiasana azy fahaefatra de maka ihany koa de atao anaty orona mihitsy, de atao amin'ny any anatiny any mihitsy, de orona mihitsy le orona, de fohana mafy, de mampisava ny any anatiny rehetrarehetra any hatrany amin'ny tenda sy ny tratrany. Azo hosorana koa izy raha tady mikokoka sa tady ariary tenda de hosorana atao fanorana mihitsy amin'ny tenda iny mba azo afana tsara, ka amin'izay fotoan'izay asiana kosy maromaro satria izy ty koa arakaraky le kosy ataonao, kosy voalohany, kosy faharoa,
koso fahatelo de mafana tsara ny tenda sy ny tratra ataoko le tendako zao fa ny tratra koa de hosorana indroa intelo atao koso mafana tsara de mafana le tratra zany lamosina ihany koa amin'iny colonne vertébrale iny de azo hosorana azy tsara de mafana le vatana miakatra le herim-piarovana ao anatin'ny vatanao. Zay zao anisany zavatra atao dia misy le fihevono ziako zay atao maka rano mangotraka fotsiny mangotraka ao anaty kopy kely ohatry zao dia asina eran'ny sotrokely ohatran'io dia atao ao anaty an'le kopy de hosorana ao anaty kopy ao izy avela mitsonika tsara de rafa avy mitsonika tsara iny dia hofoana atao ohatran'ny evoka atao mahazo mihitsy afaka misarona amina servieta na amlamba kely ataon'le izy na atao amin'ny tanana de mifoka tsara ao anatiny zany kopy kely zay mahazo ny any anaty orona zyako sy any anaty vava sy any amin'ny abakabakany. Zay zany ny fomba fampiasana n'io baume fouché io mba azahoana n'le efficacité famboyazana tanteraka am'le fiarovana sy fisorohana. Misy ihany koa zay natao foana natao hoe inhalera zay hitatsika eto miaraka amin'ny baume fouché misy baume inhalera fosa sy misy inhalera respira na avy amin'ny huile essentielle izy io ndray dia fetina any anaty kitapo any anaty posy any ahafahantsika koa zany manao fiarovana sy miaro foana atsika zany ao an'le fahasalamana. Ahoana ny fomba fampiasana azy tsotra izy ty zany dia raisina tahako zao de atao ohatran'izao izy io dia foana any anaty orona any de ohatran'izay koa ny ilany iny de inhalera fosa zany zay pratika be mihitsy azo entina mandendeha zay misy toerana misy anao. Mihoatran'izay de inhalera respira ty koa zay huile essentielle menaka manitra ny ao anatiny de toy ny ravitsara sy ny aoli eucalyptus manjava sarotra dia atao ohatran'izay koa zany ny fomba fampiasana azy foana izy roa ka rehefa voan'ny serisery ianao mievonevony ianao manavinavy ianao na marary andoha ianao na hitanao fa mangatsiatsika ianao de afaka mampiasa an'ireny ary hitraniny dia miasa avy hatrany le izy. Tsara fatarina fa ao anatin'ny goutte na huile essentielle anankiray de fa misy millions de molécules ao anatin'io mahery vaika concentré zany hoe hitanao ohatra ataontsika hoe maka ravitsara fotsiny ianao mba azahoanao an'izany hoe 1 kilao na ravitsara zany de mila mitanitra ianao 1 tonne
azafady roapolo kilao nazahoanao a 2 litatra menaka ravitsara. Hitanao amin'izany zany a 100 kilao a zay anao vao mahazo menaka 1 kilao. Ka concentré be zany ny le huile essentielle reny a, ary tsy mila mampiasa be de be fa vitsy izy a, de ao anatin'izany inhaler zany a dia fa petraka tsara ny dosageny, tsisy atahorana hoe anao surdosage ianao a na anao a tsy ampy le dosage anao a de manjary tsy mandaitra le izy, fa amin'izy ity a efa vita dozy a de afaka ampiasaina tsara, tsisy aiahina velively. Ka zay a ny momba androany a, satria ozy a fampafantarana foana fa tsika de manana fitsaboana amindreo zava-manahary ireo be de be a, fa de zay moa no asehona eto a isaky ny sabotsy zany a, mba hampafantarana amin'ny malagasy ny fisian-javatra zay. Si je résume en 2-3 points les sujets qui ont été abordés ce jour, il s'agit de rappeler que nous ne devons pas abaisser la garde pour le coronavirus ou autre, parce que en cette période d'hiver, les maladies liées donc à toutes sortes de virus, de bactéries, de germes sont là, sont présents et nous menacent tout le temps, surtout pour les gens qui sont affaiblis ou des gens qui ont des maladies invalidantes comme le diabète, l'hypertension ou autres, et qui doivent prendre soin, surtout les personnes âgées aussi, de prendre soin, de se protéger pendant cet hiver qui est accompagné du coronavirus. Alors nous avons parlé tout à l'heure de l'utilisation du baume fous, qui est un baume antiviral, antibactérien, composé de plusieurs plantes malgaches et qui sert justement à prévenir et à préserver notre équilibre, notre bien-être et notre santé. L'utilisation a été montrée tout à l'heure, mais il est important de savoir que la prévention est toujours la mère de toute médecine, et nous présentons ici les bienfaits et peut-être même la découverte de la médecine traditionnelle et de ces plantes qui peuvent servir à l'homme, qui peuvent servir pour garder surtout notre santé à ce temps de froid. Je rappelle que vous pouvez accéder à ces produits de baume fous, mais on a présenté aussi l'inhaler. L'inhaler, c'est un moyen d'amener au fait le produit partout où on va, et qui peut être utilisé à tout temps, à tout lieu. On peut les trouver dans les boutiques centre Vagnal, qui se trouvent à Tsakavir, Waterfront, Ivat, mais aussi dans les centres gris, Vautourne, et dans les provinces comme Majunga, Antsirabe, Tamatave, Diego, Nosibé. Vous pouvez avoir donc accès pour vous, votre utilisation du lundi au samedi, et nous sommes à votre disposition puisque les produits Vagnal aussi sont disponibles en vente en ligne et peuvent être livrés à domicile. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et surtout aux pères leur fête, et aussi bientôt pour la fête de l'indépendance de Madagascar. Merci.